enisaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. faly miarabantsika tsirairay avindray toka eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity faliana anaitrany ihany koa ny mandray antsika isa-tokantrano ary miraro ny soa atsika amin'ity anandro vaovao ity aloha anderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry tompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay misaotra anao raha eo zay mbola manome zavatsoa anay dia niteninao mangataka aminao zahay mba hoeto aminay ianao ary koa nanatra anay ho amin'ny tsara tonoana sy angatana minaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny farana ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Andevina ny ratsy fanahy ny fahazavan'ny fiverenan'i Jesosy fanondroany ka mielan'ny satana sy ireo tafiny ho tavelo amin'ny planety efa lao sy rava hoentina any an-danitra ny voavoatra izay hiara-manjaka amin'ny arivo-taona ary amin'ny mampisoron'Andriamanitra azy ireo mandritra ny fotoana io ny iseho ny fitsarana mandritra ny arivo-taona. Aorianan'ny arivo-taona any an-danitra dia hiaraka amin'Andriamanitra ho amin'ilay Jerosalema vaovao ny voavoatra ary hiveriny atao tany mba hitsara ny satana sy ireo very sady marana ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy amin'izay. Aorianan'ny fidinan'ilay tanàna dia atsangana indray ny ratsy fanahy ary satana dia hivoaka mitaka amin'ny firenena indray ho tao amin'ireo very toky amin'ny isan'izy ireo maro dia maro mba hanafika ny tanàn'Andriamanitra ka hamono an'i Jesosy sy ireo vahoakany. Hiatra amin'izy ireo anefa ny fitsarana farany hiariary eo amin'ny faharatsiany tsy tiany hibebahana ary dia hanjoa azy ireo ny fahafatesana faharoa dia ny fahafatesana mandrakizay. Tsy maintsy hibaby ny fahamelohany eo anatrehan'ilay raintsika masina sy ny lalany masina ny ratsy fanahy amin'ny fahafatesana faharoa io ho fantatr'izy ireo mazava tsara ny ota rehetra vitany ary tsy maintsy hijoro tsy misy mpisolo vavy izy ireo. Imbetsaka tokoa mantsy no nandava ny tolotra ny famondrapo sy fahasoavana ary ny famerenana milaona ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa hitan'izy ireo ny voavitra tsy misy tomika ao amin'ilay tanàna dia eo vao ho tsapany mazava ny zavatra veriny na eo azy ireo fanenenana mangidy izay ho tsapany dia tsy ao anatin'ny velively ny faniriana ho tonga olo-marina. Amin'izay fotoan'izay indrindra no irotsahan'ny hafa fa ny an-danitra ka handany azy sy hanadio ny planeta manontolo. Ny tebiteby ny hirifirin'ny fo ny fieritreretan'ny ota vita ny fahatsapatena omeloka ary ny henatra ireo rehetra ireo miaraka amin'ny fahafantarana fa tsy azo atao intsony ny miverin-dalana ny vao maika hanampitsotraka ny fijaliana mahamay ateraky ny hafa. Andray valinasany amin'izay satana sy ny legionany izay nampioroory sy namitaka ny taranak'olombelona tapitrisany taona maro. Hifarana amin'izay ilay ady ho foana tsisy intsony ny fahotana sy satana ary andresy ny fahamarinana. Dia raina ny tompontsika satria azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany ary manarateraka ny faminaniana rehetra izy tombontsoa lehibe no hananantsika an'izany fahamarinana izany
mba hahafahantsika manana safidy tsara ary koa miomana ny amin'ny fiavian'i Kristy tsy ho ela eny amin'ny raha onlanitra. Amen. Ianay tsara indrindra misaotra anao zahay ny amin'izany tenao izany. Mangataka aminao zahay mba omenao afo mahatoky amin'ny fanarananao ka tsy hisy hasaraka anay tokoa ny amin'ny fitiavanao fa efa nomenao anay ny fandresena. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.